amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanatsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina horenesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yaosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yaosoa TV Yava Yaosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yaosoa TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yaosoa TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo am-pelatana Dadamay Yava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka Dadamay amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Io izao teny izao Dadamala Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampelantananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka Dadamala Yayava amin'ny anaranao Yaosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray. Ny ambassadeur-n'i Yaosoa Eliano mandroso tokatrantsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka. Be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika. Fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota. Iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Dia izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra iny no ny mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravan'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 na tsipitsipinyny eny amielo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay efa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy teny hoe tara kosa tara roatra natongavanao tsisy tara zany normal biana ny fatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areny indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra sy minisitra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo zay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako alolo le zatra tena mahavariana nge zany sany zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany hanao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany hanao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany ankely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo lolahy zay dia avenako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany amina fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga iny dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovonoana rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo intsony tompoko tsy nisy nanameloka anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloka anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloka anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy tondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanamelika anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa za koa tsy manamelika anao zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany dia izy hoe za koa tsy manamelika anao ary aorianan'le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toy ny le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony zay zany ny toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny voalazan'ny teny marina zany zay zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony aneny Jesosy koa zay dia manontany foana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona jerevantsika deo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe nga moa mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io fa ny teny ny devoly miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony dia dinio zay miaraka aminao zany manoko izy le miaraka aminao eny izy zay natsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5 Jaona 5:14 rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa ndraho anjoanao zay ratsy nohony teo teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina zay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany lay zanaky ny avo indrindra le tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa ndraho anjoanao ny ratsy nohony teo aza manota intsony fa ndraho anjoanao ny ratsy nohony teo zao ny voalaza soatra masina ato hoe aza manota intsony fa ndraho anjoanao zay ratsy nohony teo izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io tsy manao ratsy intsony nao tsika aloha sa teny manaraka indray tsika aloha roa zany zay ny ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany vakentsika indray ny Jaona voalohany dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany 1 ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina ty ny fefenan' Jesosy ty Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy Jesosy Jesoa ity ny afenany Jaona voalohany 1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika zay zany aloha zany ny teny voalohany zay hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra zay dia toy izao ihany raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika dia io faran'io nitazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika tazomin'ny Amerikanina io frantsay ny anglisy ny alemaina malagasy ny afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly Jaona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jaona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jaona amin'izao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jaona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jaona zany nanohitra ny tenin'ny Yehosoa le hoe aza manota intsony fa andao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jaona indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jaona amin'izao tsika miteny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo Jaona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Yehosoa, ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny Dada Yahova. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany izay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jaona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jaona no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny Jaona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jaona zany na tia lalanao. Fa i Jaona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany Jaona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny izao. Dia any amin'ny elo tahaka ny rehetra rehetra. Dahora jerevantsika ary lefa andeha an'ilay teny azy. Inona tonga ny Jaona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay teny amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny tsy manana ota dia mpanota. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Yehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yahova sy Yehosoa. izay torina ambasadorina Yehosoa Zady Elia. Yehosoa no dia raha ny tsalofe mamiara ny tsinjaka kaza mihafa faro. Famidera ny Yehosoa dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yehosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yehosoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yehosoa izay nitoriana ambasadorina Yehosoa Zady Elia irery ihany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yehosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yahova sy Yehosoa. Kutungava daholo raha hiara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino
ary ny marina tsy ao anatiny, satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy dia olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoe ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra, ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hozy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy amin'izy loatra efa-tsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ohatry rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina n'iny dia vory izay nandevina n'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga amin'ny teny hoe tandrema ianao tsy misy jonina ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigianao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no te hanao ratsy ihany, dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Eliosa. Tena tsy mafy zany. Alera ny mora indrindra tokony renisy sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy very miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarina ilay Andriamanitra kosa ny potipotehnareo. Iza mampanao anao an'izany kosa ny ianao? Dahoary jona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky miaraka aminareo. Sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany ny dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tady mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra, afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Izay ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa, Yehosoa ny antony fivelomany. Izay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa zay madio tanteraka, hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetrika ilay teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany.
zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io no tohizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nytohizany ry amin'ny toko fahatelo amin'izay. Izany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andinin'ny fahaefatra amin'izay no jerevantsika. Andinin'ny fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Fanota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Yehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Yehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. Andinin'ny fahadimy. Fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny. Nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andinin'ny fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Nizaniza zany tafaraka amin'ny Yehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy iny mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefa nareo any amin'ny hery. Adalana ianao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy aminay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal maheno ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo amin'ny andinin'ny fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizaniza zany mitoetra ao amin'io Yehosoa io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota ozy izy ao ny tenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra maro. Tsy izy io. Pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Daoarany. Andinin'ny fahasivy avy hatrany mavakintsika. Aloha andinin'ny fahavalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Yehosoa manala amin'ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Yehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Milaza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Milaza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavoa. Laora vaketsika indray ny teniny. Andinin'ny fahasivy. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly ilay Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo sy ny fahafolo. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Yehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Yehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy.
tena tsindriana fandroany, tsy mahay manota izy fa manina hoany satria nateraka Andriamanitra. Izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony, fa zay nateraka iny devoly io manota foana, ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra Masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra Masina jerevantsika, ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany, ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany, fa tsy zany namorona andana vakeo fa nomeko tarihan'ny vovonanomboka ny fandarana, ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany, mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko 5, mbola nampiny teny akaiky indray 9:20, Jona voalohany 5:18, ty indraingy ny teny manaraka. Jona voalohany 5:18, mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanatria zany, fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona, nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo, fa tsy izy, satria tena ny teny mihitsimihitsiny teny fa naporofona manaraka. Mbola i Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io, izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao, zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay, zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19, hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy anao, Jésus jizasinao io ry Amerikanina, ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny, ahoana io teny io, nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota, ahoana bozinareo ny olona zao le Jesosy nareo zao, ho tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambony tany ity, matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra, nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena ampalahelo be ilay sary misy. Velantsika any zany rehetra zany, fa ny eny ao mahita lozaka meny adala mandrosika voe. Toetsika amin'izay ny teny, ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy, satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny ny Hebreo toko 10 andininy 4:20 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e, manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany. Zany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra Masina mihitsy nge teny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo no tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina nendrikendrenareo, ny teny demoly ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity, satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy ny tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly reo. Ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo, Jésus jizasy, hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy fa io tena sakafon'zareo io. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany, ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta, tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Zany ny faratsinareo. Andininy 4:20 Hebreo toko 10, Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso, mifona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io, ianao mihitsy izany voateny zany, ianao izay mijery sy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Ehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony, dia anatona aty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka aty dia avitra ianao zay, tsy mamono anao ty teny ity.
fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha dia zao teneninao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny otrice mamononao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina nge ty ao anatin'ny baiboly nareo nge ty daoarany raha miny manoty isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao ntsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Iosa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Iosa anao dia afaka zay le tena izy zay dia izy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona miny manotra sy mpanota zany dia fahavalo nio Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny fahamaliana tsy misy an'izany miala mora zany ntsony zao hoe tadidio zany andro ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andro ny fanginana andro ny fahamaliana zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany ntsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asa rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe mialamaina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka ny fahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manino tsisy an'izany fa amaolombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny herin'ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana naverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra eo ka tsy ianao nitsotsotso makany efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka zay ny dika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy Matthieu 5:48 ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'rainareo zay any an-danitra ianao zany dia efa nomeny Iosa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect ary ozy ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozany hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany ny eritreritra anao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any soarerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny boky ny Hébreo any angambany izy zay antsika Hébreo zay le mainka fanirany Iosa zay manady zay mosany manadio ny eritreritra vakitsika aminao andiny faraka ambiny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16-17 lo vakitsika aminao andiny fa 11 Hébreo 9 dia aminao andiny fa raika ambiny folo fa Iosa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Iosa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'omy fa ny rano tenany
dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny rano lasy ny ranombolary ny lavenom-batotro ny vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Ahosoa izay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tonga tany amin'ny 15 fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Ahosoa tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana izay ilay tena nandatsaka ny rany izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra izay ilay niteny hoe aza manotaintsony ny anarany Ahosoa no anarany zao toriany Eliaza tsy azo ovaina koa izay anaran'izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena ka rehefa Ahosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa tsony zay ary Ahosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa izay nanatona ny Ahosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala tao rehefa te-hitsipy any amin'ny elo no mipetraha ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsisy solution zany ary anao tsy havita milovam-palitao fotsiny ao ry Jesosy tsy misy Jesosy afaka milovam-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io hoe ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Ahosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama izay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny Ahosoa ary andao hiaraka amin'ny Eliaza ho hitanareo maso mpanavitra zany Eliaza zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Eliaza izay koa ny asana teo hoe Elia mandrava ny Andriamanitra tsy izy mirary izy soantsika rehetra ho faly nandreha zany teny zany mialamy Jesosy sy Jesoa mialamy Jesosy Jizasy mahitsy be ny tenin'ny Elia rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao safidy io sisa ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo dia mipetraha ao rehefa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo azay ny mission io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany fa laingy zany tsy nandatsaka ny rany zany iny laingy zany tsisy nataon'iny zany teo fa mpamon'olo iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fonga io nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanita zany mpanota zany fa vitan'i Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavany hoe be famindram-ponga io hoe ary rano ny teny dada Eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao mialamy Jesosy mialamy Jesoa hitanao tsara izy zay mazava be ny fanazavana teto afaka nandefa mesazy zao tontolo zao samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manara ny Elia amin'izay manatona ny Elia amin'izay tonga ny andro ietsoana farany ana rehetrarehetra tena tsy diky mihitsy ny hoe ietsoana farany ana rehetrarehetra dia ny mbola mihitsy ny fotoana miazaka zana reo tonga ny fanapiten'ny Andriamanitra tsy izy tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Ahosoa lay zokinay malalanay lay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny Elia nanao anazy zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe
dia eny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iaiava zay dia Iahosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iaiava, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay, ary ny fandrinely dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Iahosoa no anarany. Ariva afakitsika. Saotra betsaka dadamala Iaiava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'ny rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'ny rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Iaiava. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana maidirana izay mbola afaka miditra dadamalalo Iaiava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Iahosoa. Voninahitra no mandrakizay. Amin'ny anaranao Iahosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotsiketra samy teny Iahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedao matomboka.